Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny sabotsy 10 martsa 2022 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny alahady 9 martsa 2022 amin'ny 9 ora maraina. Ho an'ny Morotsiraka Atsinanana, Kapitambra hatrany Kapesta, anorana tandrifin-drahona amin'ny Tsitokotoko, ho avy andrefana ny rivotra any Avaratry Vohemara ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ho avy atsimo kosa ny Anakafa ka ho 7 kilometatra isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina avy onja manodidina ny 1.4 metatra hatramin'ny 2 metatra. Kapesta hatrany Manoro, anorana tandrifin-drahona amin'ny Tsitokotoko mety iray kotrika indraindray, ho avy atsimo ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray. Andinim-panonjana Anonjaben'ny ranomasina avy onja 1 hatramin'ny 2 metatra. Manoro hatrany Tolaniaro, Andrahoana Vitsy, ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Mihodina ho avy atsinanana kosa ny any atsimon'ny Vangaindrano ka ho 7 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina avy onja 1.5 hatramin'ny 2.2 metatra, hahatratra 2.5 metatra ny manakaiky ny Tolaniaro. Tolaniaro hatrany Cap-Sainte Marie, Ibalikan'ny Masoandro, ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina ahery indraindray, avy onja 2 hatramin'ny 2.4 metatra, isan'ny rano avy atsimo atsinanana. Ho an'ny Morotsiraka andrefana, Cap-Sainte Marie hatrany Cap-Saint-Vincent, omaina amin'ny ankapobeny, ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora ny any atsimon'ny Toliara. Iovaova kosa ny Anakafa ka ho 7 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina avy onja 1.3 hatramin'ny 2.10 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, izy tandrifin-drahona amin'ny Tsitokotoko, ho avy andrefana na atsimo andrefana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora. Andinim-panonjan'ny ranomasina avy onja latsaky ny 1.1 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, anorana tandrifin-drahona mety iray kotrika, ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 7 kilometatra isan'ora. Ivadika miandalana ho avy andrefana kosa ny Tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora. Otondy na andinim-panonjan'ny ranomasina avy onja latsaky ny 1 metatra. Analalava hatrany Kapitambra, Anorambaratra, ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Otondy na andinim-panonjan'ny ranomasina avy onja latsaky ny 2 metatra.